ankizy nianatra fety fankalazana ny krismasy ho tanterahana izao aliny izao ho any sasakali krismasy androany no torana no ny bomba mandatsa-dranomaso nipoaka atao amin'ny faritra ny fiangonana tao Mitsinjo Betanimena ranambarany iray amandreny ireo ankizy ireo. Reny mpianakaviana mpivarotra iray ihany koa no sepitra noho ny bomba mandatsa-dranomaso lasaka tamin'ny tsena ny varotany ka voatery nasiana oksigène. Mbola nitoy androany maraina moa ny hetsika nataon-droponina tao Mitsinjo Betanimena manohitra ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny omaly izay noravany mpitandro ny filaminana tamin'ny fanapoahana izay bomba mandatsa-dranomaso izay. Tatry ny vaovao ary eo amin'ny sariny RTS Toliara. Nitsipatsipaka ny orakoraka ny tomany reto ankizy misarara amin'ny tany avokoa vokatra ny tsy fahazakana ny bomba mandatsa-dranomaso mahery vaika lasa tao amin'ny fiangonana iray tao Mitsinjo Betanimena androany. Tsy nisy afa-tsy ny fanondrahana rano ireo ankizy nitsipatsipaka ireo aloha ny famonjena nataondreo iray aman-dreny sy ny olon-dehibe teny an-toerana. Naneo ny atezerany tamin'izany ireo ray aman-dreny ny ankizy mbola tena tao anatin'ny famonjena azy ireo. Tsy ao anatin'ny fiangonana ihany fa misy ihany koa ireo tsy voatana mitsirara tany an-tokotanin'ny fiangonana. Mbola tazana ny ody nandidina ny fiangonana nisy ireo ankizy sy ray aman-dreny teny moa ireo mpitandro ny filaminana ireo ary naneo ny atezerany ny sasany nahita azy ireo. Quero que eu vá na hora de Isan'ireo tsy nahazaka ny bomba mandatsa-dranomaso ihany koa ny zanaka ity reny mpianakaviana ity. Tao an-trano nahavo azy raha ny nambarany. Reny mpianakaviana mpivarotra iray ihany koa no sepitra noho ny bomba mandatsa-dranomaso latsaka tamin'ny tsena ny varotany ka voatery nasiana oksigène. Raha ny fanazavana azo androany tokony tamin'ny enora sasany maraina dia efa nitangorongorona teo anoloan'ny komina Mitsinjo Betanimena ireo mponina tsy nankasitraka ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny omaly. Tao anatin'izany avy eo no nisy ny fifandonana tamin'ireo olona tonga teny an-toerana sy ireo mpitandro ny filaminana. Teo nisy ny fifaninjehana tanaty elakelan-trano araka ny vaovao azo tao Toliara ihany. Tamin'izany avy eo nisy ny fisamborana ka tao anatin'ny voasambotra ny zanakalahy ny kandida Nandrasana Augustin na Pecto, kandida ben'ny tanàna ny Mitsinjo Betanimena.
Betanimena. Tsy aivina fa omaly taoriny ny famoahany vao mira misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana vonjomaika no efa tsy nanaiky ny vokatra ny voaka ny mponina tao Mitsinjo Betanimena mpiaradia amin'ny kandida pekto io. Nambarany tamin'ny omaly io fa lasa niova tsy araka ny vokatra azon'izy ireo avy amin'ny SRMV na voaka ny seni. Nitarika tamin'ny sambato 7:24 mantsy ny kandida pekto na nandrasana Augustin raha toka 3:34 ny an'ny kandida ny Irmatra ho an'ny fitanana soratra avy amin'ny SRMV saingy lasa nahazo vato 7:04 ny kandida ny Irmara raha toka 3:04 ny an'ny kandida tsy miankina io raha navoaka ny seni vonjomaika ho ny kandida pekto ho an'ny andro ny omaly nitarika ny fidinan'izy ireo andalam-be ny taky ny amoahana ny marina.